Hi guys! Zareo moa zany eto aloha zany no miseho eto amin'ny sarety fa le anankiray mbola manao ny devoir reny. Androantsika hanao overnight oat. Ino moa ny atao hoe overnight oat? Ny overnight oat zany dia misy ny hoe bocal dia asiana flocon d'avoine dia misy fangarony izay asehoko anareo rehefa eo dia atao anaty frigidaire dia hohanina isa-maraina. Ohatr'izany fa ataon'ny vazaha izay mpihinana flocon d'avoine. Itsika koa moa ity zany ataontsika ao anatin'ity vilia ity fotsiny le izy zany ao anatin'ity vilia ity fotsiny fa tsy ataontsika ao anatin'izay dia izay no atao hoe oatmeal. Raikitra asehoko anareo daholo iny navy ny zavatra ilaina ao anatin'izany aloha flocon d'avoine dia avy eo lait en carton dia fromage blanc 0% dia tantely dia tantely pur moa zany dia fruit le fruit moa zany fruit de saison zany io zany freestyle zany le fruit fa mety daholo fruit moa zany fa tsy fruit nanaovantsika anazy andraso fa asehoanay anareo hoe ahoana fangarony. Dia toy izao raha ny fikarakarana azy. Arotsaka anaty baolina ny flocon d'avoine arak'izay fatra tianao. Arotsaka ihany koa ny ronono. Ny fromage blanc 0%. Afangaro. Dia arotsaka ny tantely. Dia afangaro indray. Arotsaka manaraka izany ny kaki, ny paoma ary ny akondro. Afangaro indray. Dia zay. Vita zany ny fikarakarany Monsieur Jordan le sakafontsika. Mariana moa fa tsara hoe sakafo maraina zany nanan'izy ity be fibre be secret kely hohanina reny mampinono ohatrana rehefa ampy fibre tsara ny sakafo nohaninao dia tsy atahorana mitohana ny zazahantsika. Dia zay texture an'le izy moa zany mety ohatrany hoe ratsiratsy kely fahitanareo anazy fa ohatrany hoe mihinana guacamole. C'est bon. Dia aza tianao ny miditra abonné. Merci.